Fiadanana ania ho aminao izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana fantaro ny marina. No hevitra antsika androany dia miresaka an'izay fiadanana izay mihitsy, dia ny hoe ny tena fiadanana. Izay no resantsika androany ny tena fiadanana. Raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa mihasarotra ny fiainana, hitantsika fa miamikorotana ny zavatra rehetrarehetra, miamisonitra ny vidim-piainana, miamitombo ny tsy fandriam-pahalemana ary miaratsy izao fiainana izao, satria izany rehetrarehetra izany dia fahatanteran'ny tenin'Andriamanitra, fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa any amin'ny andro farany dia hisy andro mahory, dia izany zavatra izany efa tanteraka amin'izao andro iainantsika izao. Hitantsika fa ny olona miatia tena, miatia vola, lasa mikorotana ny zavatra rehetrarehetra satria efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena mbola misy ary ve ny fiadanana amin'izao andro iainantsika izao? Mbola azo atao ve ny miadana amin'izao zavatra rehetra mitranga sy misy eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao? Ny valiny dia eny, mbola misy ny fiadanana, mbola misy ilay tena fiadanana izay avy amin'Andriamanitra. Eto aloha dia tiako ny ampafantatra anao fa ny fiadanana dia tsy avy amin'ny vola. Ny fiadanana dia tsy avy amin'ny vola. Raha mieritreritra ianao hoe vola no manome fiadanana dia diso hevitra ianao, satria raha vola no anakinanao ny fiadananao dia miovaova ny fiadananao. Tsy hanana fiadanana maharitra mihitsy ianao raha mieritreritra hoe vola no tianao anakinana ny fiadananao, satria androany ianao mety manam-bola, raha pitsy ianao mety tsy hanam-bola, dia ny dikan'izay zany miaka-midina sy miovaova arak'izay ny fiadananao. Raha olona indray no anakinanao ny fiadananao dia satria ny olona mety miovaova dia tsy hanana fiadanana maharitra ihany koa ianao. Raha fananana indray no anakinanao ny fiadananao, ny fananana mety rava, ny fananana mety simba, mety ho very dia tsy hanana fiadanana maharitra koa ianao. Raha ny resaka sakafo sy fitafiana no anakinanao ny fiadananao, reny rehetrarehetra reny dia mety ho ritra, mety ho lany dia tsy haharitra ihany koa ny fiadananao amin'izay fotoana izay. Fa ahoana ary izany no ahafahana hoe manana fiadanana tena maharitra? Satria ny olona rehetra aloha dia samy mitady fiadanana avokoa, isika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tsy misy olona tsy mila fiadanana izany, fa izany no mahatonga antsika mitady vola, izany no mahatonga antsika miasa, izany no mahatonga antsika mampianatra ny ankizy, izany no mahatonga ny olona mianatra mafy, satria ny tena zavatra tena tediavin'ny olona rehetra dia ny fiadanana. Ary ny fiadanana dia tena misy. Ny Baiboly dia miresaka be dia be mikasika ny fiadanana. Raha manao fikarohana ianao anatin'ny Baiboly, ao amin'ny testameta vaovao fotsiny dia misy résultat eo amin'ny 56 résultat eo makasika ny fiadanana. Eo amin'ny 950 ny valim-pikarohana raha manao fikarohana ianao an'ilay teny hoe fiadanana ao anatin'ny Baiboly, ao amin'ny testameta vaovao. Inona ny dikan'izany? Tena miresaka be dia be makasika ny fiadanana ny Baiboly, ary tena mbola misy ny hoe tena fiadanana izany. Izany hoe ilay fiadanan'ny fo, ilay fiadanan'ny tsainao anaty, ilay fiadanana lalina ao anaty, izay ilay fiadanana izay resantsika eto. Ary izay fiadanana izay dia tsy afaka omeny vola, tsy afaka omeny harena sy ny fananana izay fiadanana izay. Fa ahoana kosa hozy izy ny tenin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Tesalonianina faharoa toko 7:5-10 dia milaza hoe ary ny tompon'ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe tokana ihany no afaka hanomeanao fiadanana maharitra, dia tsy iza fa ny tompon'ny fiadanana. Ny tompon'ny fiadanana dia tsy izy io fa Jesosy Kristy. Izy ihany no afaka hanomeanao fiadanana maharitra amin'ny fotoana rehetrarehetra arak'izay tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo izay. Dia tsy misy olona, tsy misy vola, tsy misy zavatra eto ambonin'ity tany ity afaka hanome fiadanana anao. Raha ohatra hoe tena te hahazo fiadanana ianao, raha tena mila fiadanana ianao dia tokana ihany no afaka hanome fiadanana ho anao, tokana ihany no afaka hanome ny tena fitsarana ho anao, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Izy rery ihany no afaka manome anao fiadanana. Ataon'ny olona ahoana ary
no anome fiadanana anao nefa izy tena tsy manana fiadanana. Ny olona manana fiadanana ihany no afaka anome fiadanana anao. Ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mitompo ny fiadanana izy izy no anome fiadanana nareo mandraka hariva. Zany hoe ny fiadanana dia misy tompony, dia tsy iza ilay tompony fa Jesosy Kristy. Izy no afaka anomeanao ny tena fiadanana satria anazy ny fiadanana. Izy ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 7 ihany hoe izy no andrian'ny fiadanana, izy no tompon'ny fiadanana, ary izy rery ihany no afaka anomeanao ny tena fiadanana maharitra, fiadanana mandrakariva. Araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:4 dia ny 7:20 any dia milaza Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Zany hoe ilay karazana fiadanana izay omeny Jesosy eto zany dia ilay fiadanan'i Jesosy tena mihitsy, ilay fiadanana tsy fiadanan'olombelona fa ilay fiadanan'Andriamanitra mihitsy no omeny atsika. Tena fahasoavana lehibe zany. Fa ny fanontaniana mipetraka hoe amin'ny fomba ahoana no azahoana an'izay fiadanana izay. Mazava aloha zany arak'izay tenin'Andriamanitra zao hoe ny fiadanana tsy tedavina, ny fiadanana tsy karohana etsy sy aroa, ny fiadanana dia omena ilay izy ary raisina mamaim-poana ilay izy. Ny fiadanana tsy vidiana vola, tsy voavidinao vola ny fiadanana, fa Jesosy ihany no afaka manome fiadanana anao, ary tsy misy tambiny fa mamaim-poana ny anomezan'i Jesosy anazy. Fa mila fantatra hoe ahoana no azahoana izay fiadanana izay. Ny fomba tokana izay azahoanao fiadanana dia ny fandraisanao an'ilay tompon'ny fiadanana. Tsy maintsy aloha ianao mihavana amin'Andriamanitra, tsy maintsy aloha ianao mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, izay ianao vao afaka hahazo ilay tena fiadanana. Satria ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia any dia milaza hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny ratsy fanahy dia ireo olona mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Noho izany raha tianao azo ny tena fiadanana, tsy maintsy mihavana amin'Andriamanitra aloha ianao, tsy maintsy mandray an'i Jesosy ary mino an'i Jesosy ao am-ponao ianao ary mandray azo ho tomponao, izay vao azonao ilay fiadanana avy amin'i Jesosy. Azonao maimaim-poana izay ary tsy misy tambiny izany fa omeny Jesosy ianao maimaim-poana izany fiadanana be izany. Ka eto am-pamaranana dia te-laza aminao hoe ny fiainana tsisy Jesosy dia tsisy fiadanana zany. Azon'ny olona anankiray atao mitady vola be dia be, ary be dia be ny olona manam-bola fa mikorotam-piainana, be dia be ny olona manana fananana be dia be sy manam-bola. Ilaina ny vola, tena ilaina ny vola, fa saingy tsy afaka amenao fiadanana zany rehetra zany. Fa rehefa tsisy an'i Jesosy ny fiainan'ny olona anankiray dia vitaka fotsiny fa tsisy fiadanana zany ao, tsisy filaminantsaina zany ao rehefa tsisy an'i Jesosy. Fa ny fiainana miaraka amin'i Jesosy ihany no fiainana misy fiadanana. Noho izany samy tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra.